nanao ny conférence de presse izahay tompony andraikitra atao amin'ny fikambanana association des cybercafés et internautes de Madagascar na Asibimad satria tady vadika hafahafa ilay raharaha resaka omda mahafahafa an'ilay izy a dia misy olona tady konokonona fitokonana any ambadibadika any ka ohatrany tsy eken'ny eritreritra izahay zay zavatra zay hoe isy olona andeha anakorotana amin'izao ka hitontontona ny anaran'ny fikambanana zay ny anankiray ny manarakaraka zany a dia resaka omda dia efa niezaka foana izahay ny fampiraraha nanomboka tany amin'ny 2007 hatramin'izao 2014 izao fampiraraha ary nitaraina tamin'ny omda izahay hoe tsy zakanay ilay 2000 ariary par PC par mois ziriziry hatramin'ny heviny tompony andraikitry ny omda fa tsy maintsy ampiarina ny lalàna izahay atao anatin'ny fikambanana nefa dia mariana otona fa tsy izahay no andeha andika ny lalàna tsy izahay no tsy anara-dalàna mila manara-dalàna rehetrarehetra fa kosa rehefa andoavana n'ilay izy mba atao ifampiarana satria omdana nanao an'io tsy nihera taminay fa tonga dia nitapahany fotsiny tany ary eo mpanaovana an'izy nefa amin'izao fotoana izao dia omda indray manao conférence de presse etsy sy eroa mandeha manakorotana ny saim-bahoaka hoe resaka lalàna ny zavatra nitranga nefa tao aorianany conférence de presse nataon'ny taleny omda tsy nanaiky indray ny olona anao ny forfaitaire tsy ao anatin'ny fikambanana zany nisan'ny cyber manerana Madagascar nefa any amin'ny 3000 any na mahery amin'izao fotoana izao ka reo olona tsy ao anatin'ny fikambanana ireo manjary lasa hiady aminay indray amin'izao fotoana izao sy hiady amin'ny omda hoe zay tsy handoa satria fikambanana ngeza be eo raha tsy rahanareo zay cyber kely tiananina aty ve ka loza hivondrona dia higrify dia zay nefa ny tena tsy tianay zay ny tena tsy zakanay izahay mitana cyber voalohany indrindra aloha fanazavana ataoko dia izahay mitana cyber dia mandopatanty ara-dalàna ny fanjakana amin'ny alalan'ny contribution directe sy ny statistique sy ny namany voalohany ara-dalàna zany hoe manara-dalàna eo anatria ny tany fanjakana zany ny mpanao cyber indray misy aloha pirate zany tsy nananay zany fa anjarany mpampanana lalàna no manao an'izany fa ny mampalelo anay fotsiny hoe izahay efa mandoa ara-dalàna mandeha ara-dalàna izahay ihany notanina andoa volatsy fa maninona raha andao aloha atao mihitsy aloha le fanadiovany maingany amin'le manadio zany hoe jerevana ny cyber pirate jerevana ny mpanao pirate rehetrarehetra reny rehefa vita reny dia tsy maninona fa zay nge zay tsy contre ny lalàna zay vonany andoa fa kosa mba tokony anara-dalàna ohatra anay daholo rehetrarehetra aloha dia mandoa amin'izay zany zay tsy manda zany zay fa kosa mba tia anaitra ny tompo fampiatra n'le lalàna zany fa jerevo kosa le ka momba anay fa tsy hoe le olona efa mandoa ara-dalàna foana ihany no enjehany